Miarapa-tompoko lafinaritra tompoko vavy dia ankafalinina indray no anorana anao ny méditation andro ary nitaly fahatolo-rivotra eto Antananarivo renivohitra amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay mahakasika toetry ny andro izay raha mandrafitra ny mety ho toetry ny andro dia miandrandra oram-baratra antsika amin'ny ankapobeny any amin'ny 3 andro manaraka iny aty amin'ny avaratra andrefana sy andrefana nosy iny mitatra aty amin'ny avoatany zay manomboka ny alina sy ny alakamisy makany amin'ny zoma sy ny asabotsy rehetrarehetra any zany hoe saika manerana ny nosy mihitsy zany ny oram-baratra amin'ny ankapobeny raha ho amin'ny any amin'ny manodididina ny alakamisy makany amin'ny farany herinandro any hoany makasika maripana no hidina araka zany manomboka an'izay alakamisy zay dia misy fidinana kely zany maripana ambony indrindra ho an'ny faritra maro manerana ny nosy ihany koa horesahantsika eo ihany koa makasika ny tany fahatolo-rivotra rehefa avy eo amin'ny tsipriany ary makasika ny toetry ny andro any rapitso vao maraina izao dia misy orana tandrifin-drahona morotsiraky ny vatovavy fitrovinaany sy atsimatsinanana iny fa ny ankoatra zay dia efa andimby ny rahona sy masoandro mbola mibantoerana ny masoandro mibalika. Midolakandro kosa indray dia misy ny oram-baratra zany hoe aty amin'ny faraboeny melaky aty amin'ny androvazo ilany andrefan'ny betsiboka mahazo ampongo lava iny itasy aty amin'ny analamanga koa rehefa ny takariva dia misy an'izay tandrifin-drahona zay ihany koa aloha ary dia aty amin'ny amoromanisy Otomatsiatra aty misy tandrifin-drahona ny alina aty amin'ny Otomatsiatra aty amin'ny Orombesy atsimatsinanana aty ny ankoatr'izay aloha dia mbola efa andimby ny rahona sy masoandro misy ihany koa ny orana aty amin'ny morotsiraky ny Sofia sy Diana aty. Makasika ho an'ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny rapitso alarobia dia mafapana aloha ny ampovoantany 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius toraka zany ihany koa tia morotsiraka atsinanana dia 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius raha toka 30 hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy mafana indrindra moa dia tafakatra 70 aloha any Beroro any ary dia 70 any Maheva-tanàna any. Toy ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy araka nambarantsika dia misy zany ny orana zay tandrifin-drahona mety harankotroka ho amin'ny faritra maro manerana ny nosy ankoatra ny aty amin'ny tendrony avaratra sy aty amin'ny morotsiraky ny atsimandrefana sy ny faritra androy aloha dia mbola efa andimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana araka zany dia misy fidinany ny avoatany 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius 13 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty atsinanana ary araka amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny andrefan'ny nosy iny nidina 30 aty Beroro mafana indrindra ary 30 any Maheva-tanàna any. Toetry ny andro ihany ho an'ny zoma dia mbola mitoy ny oram-baratra saika manerana ny nosy ankoatra morotsiraky ny atsimandrefana sy ny faritra androy hatrany. Ny maripana vao vinavina dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny avoatany mafana indrindra 17 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka atsinanana raha toka araka amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka arevan'ny nosy ny mafana indrindra dia tafidina hatramin'ny 30 somary songadina ny fidinana aty Maheva-tanàna aty na dia izy ara mafana indrindra 30 degré Celsius any amin'ny tendrony avaratra ihany koa dia 30 degré Celsius. Ho an'ny tany fahatolo-rivotra ary dia nahitana fiakarana ny tany fahatolo-rivotra teto Antananarivo renivohitra tamin'izao fotoana izao zany hoe saika avy telo eny ny fetrany OMS ny izay tany fahatolo-rivotra izay raha mandrafitra ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro avy indray no jerena ny vinavinantsika moa zany dia ho an'ny alarobia sy alakamisy dia mbola mijanona maloto mbola miakatra zany ny tany fahatolo-rivotra amin'izay alarobia sy alakamisy izay mamena vinaorana kosa isika manomboka ny alakamisy dia miandrandra ny fidinan'izay tany fahatolo-rivotra zay zanytsika aorian'izay alakamisy izay tokony hitandrina ny olona zay marefo rehetra mifandraika amin'izay tany fahatolo-rivotra izay. Makasitraka anao indray manaraka an'izay hatramin'ny farany dia manasanao ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.